Ny ambassadeur-ny Soa no mandroso tokantanao indreny amin'izao fotoana izao fampianarana lalana faha 6 ny fampianarantsika. Ny lohateny moa dia hoe raha mino ny Moshe ianao dia mino fa Yehosoa dia Andriamanitra. Izay indrindra zany no jerevantsika. Ny voalohany aloha zany dia Moshe no nahafantarana momba an'io Andriamanitra io ary ny Andriamanitra notonono Moshe tao anatin'ny Sefer Torah dia ilay Andriamanitra atao hoe Yahweh. Ao anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy misy an'izay ary efa nampianarina antsika tao anatin'ny fampianarana tany aloha tany azonareo arahana ny amin'ny chaîne Yehosoa TV eo amin'ny YouTube ny fampianarana rehetra izay efa lasa tany aloha tany dia azonareo jerevana tsara ary karoanao fa tena misy fampianarana be dia be any, misy lohateny daholo ny fampianarana ireny dia hojerevantsika mihitsy ny tamin'izay fotoana izay fa nilaza io Moshe io. Aloha manintsika tsara fa zany Moshe zany dia tany amin'ny taona moins 1500 tanoany nisy azy. Izy zany no mpaminany ela indrindra sady tranainy indrindra ary niresaka tamin'ny Yahweh voalohany indrindra amin'ny mampaminany azy sady voahiraka sady mpaminany izy no voahiraka izy hitondra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Zany hoe tany amin'ny taona 510 taona tany ho any taloha natongavan'ny l'an zéro. Zany hoe tsy misy mpaminany talohany mihitsy zany. Fizy ny nisan'ny mpaminany ela sady voalohany indrindra niresaka tamin'io Andriamanitra ny Jiosy izay antsoina amin'ny anarana hoe Yahweh na hoe Yahweh. Ary io Yahweh io mihitsy no namoaka teny sy fanambarana hoe aza manana andriamanikafa fa tsy izay ihany. Ny ankoatran'ny Yahweh zany na hoe Yahweh dia tsisy izy daholo aloha ho any izay mino any Moshe. Tsy indriko tsara mihitsy hoe niza milaza fa mino any Moshe dia namoaka fanambarana io Moshe io fa ny Andriamanitra izay miaraka aminy. Ka raha mino any Moshe ianao dia tokony izay Andriamanitra ny koa ninonao fa tsy hamorona andriamanikafa ianao. Dia nilaza izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy fa aza manan'andriamanika hafa fa tsy izy iry ihany. Hoe avy antsika dia an'izay ao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy na dia amin'ny Sefer Torah ny Jiosy mihitsy ka nijery ao amin'ny bokin'ny zareo masoreta no vakentsika izany. Izao afaka mijery io zany izy Hébreu Masoretic Text. Zany hoe Bibla Masorety zany io Bibla resantsika ity zany hoe zareo amin'ny teny Hébreu zany ny tena misy ato ny dikan'izay. Ilo hoe Hébreu Masoretic Text. Zany hoe avy amin'ny teny Hébreu tranainy zany no vakentsika eto dia vakentsika ao amin'ny bokin'ny Exodus ny hoe Shemot. Bokin'ny Shemot zany Exodus chapitre 15 chapitre 20 aza manan'andriamanikafa fa izao ihany 23 Exodus 20 hoe Shemot chapitre 20 verset 3. Dia raha amin'ny teny Hébreu moa zany izy dia izao no voalazany ato ny 9 izao ny voalazany amin'ny teny Hébreu zany ity zany le teny Hébreu ity dia vakentsika amin'izay ny dikany teny Hébreu amin'ny famakinana azy. Ka Elohim Achirim Alpanaya zany ny voalazany zany dia inona ny dikan'izay teny izay araka ny teny ato dia ataontsika amin'ny teny ino moa ataontsika amin'ny teny anglisy vous shalt have no Elohim before me. Zany hoe aza manan'andriamanikafa mihitsy ianao na eo anoloko zany aza asian'andriamanitra hafa intsony eo anoloko eo. Zay ny izy zany hoe aza asian'andriamanitra hafa mihitsy zany eo anoloko eo fa za rery ihany miaraka aminao ny dikan'izay. Aza asiana Andriamanitra mifanakaiky amiko eo na ataonao mifanindan-dalana amiko za rery ihany ny Andriamanitra anao. Zay zany le teny araka ny eo amin'ny teny gasy moa dia hoe aza manan'andriamanikafa afa-tsy izao rery ihany. Nge vahintsika ny teny gasy mavakentsika koa aloha teny gasy na izany ary na amin'ny teny frantsay koa afaka mamaky daholo ny an-trano any Exodus 20:7 izao no voalaza hoe aza manan'andriamanikafa fa izao ihany.
tsy mahazo man'andriamanitra afa-tsy zay ihany ianao zay nytenin'ny andriamanitra ny Mose. Raha ihany ny andriamanitra afaka miaraka aminao raha vao Mose ny inonao. Ary ny ankoatran'izay tsisy izy mihitsiny. Ary ny andriamanitra nyresahany Mose sy niraka tamin'ny Mose dia tia antsonina amin'ny teny hoe Yahva ty araka ny efa nampianariko antsika ihany koa Yahva, Yahva. Exodosy 15:2 na hoe Shemot 15:2 sy ny 3. Hoe vakitsika izy io Shemot 15:2 sy ny 3 satria ao anatin'ny baiboly hebreo no makitsika an'le teniny. Izy anaran'io andriamanitra io io izy io fa nampianariko antsika io fa mamerina fotsiny ato io le Exodosy 15:2 amin'ny teny hebreo dia tia ny famakiana azy mahatonga antsika malaky mamaky fa tsy ela be antsika naneo zany hoe azy zimrat Yahva Elihi Elishua ze Eli vanveo elwe avi varum mino. Dia inona ny dikan'izay izao ny dikan'izay amin'ny teny anglisy no makitsika anazy Yah is my strength. Ka anaran'io andriamanitra io zany dia Yah. Zay tsy misy azo anyvanao an'io anarana io fa Yah no anarany amin'ny teny hebreo zay le nytonono Mose dia tsy azonao vana andriamanitra hafa ntsony zay. Ary izy ny mpaminantany amin'ny taona 1500 tsy indriko mafy mihitsy hoe izy ny tany aloha indrindra. Ka zay mpaminanta teoriana zany tsisy marina zay teneniny satria tateoriana Mose daholo mazava be zany fa ny tany aloha tany no rahantsika dia Mose ny tany amin'ny taona 1500 ary manaiky an'izany daholo zao tontolo zao na ny manam-pahaizana na mpandinika na mpivavaka na mpitondra fivavahana dia miara-manaiky fa Mose ny tany aloha indrindra. Ka izy ny teny fa ny anaran'ny andriamanitra zay ny tompony dia Yah no anarany. Tsy man'andriamanitra hafa ankoatran'izay mety atsotsonao any izy fo tany dia diso zay. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe ho an'ny zetra minao Mose dia manaiky fa andriamanitra io Hosoa io. Zay moa mbola fampianarana jerevantsika rehefa avy eo. Yah is my strength and song. Sady hirako izy nirehireko sady heriko ny dikan'izany ihany. And he's become my salvation. Ary izy dia tena famonjena ho ahy. He's my El. Izy ny andriamanitro and I will prepare him an habitation. Dia anamboatra fitirana ho azy my fathers Elohim and I exalt him. Lay andriamanitra raiko zay ary dia ankalaza azy ao. Dia moa zany dikan'io raha miteny gasy zany. Ao amin'ny 9:7 levaka itsika Yah le hitantsika teo izy ny teny Mose dia eto indray tsika hitan'le Yahva. Eto indray ilay hoe Yahva Ismail Sama Yahva Shmo. Dia ny hitantsika eto fi fa nampianarika ihany koa hoe ahoana famakina an'le Yod He Vav He dia Yahva ny famakina anazy amin'ny teny jiosy satria fitantsika le Yah tery ambony le Yod se Yah famaky anazy dia midina atao ambany fotsika dia mity hoe Yahva io. Fa ny olona moa misy mamoromorona zavatra hafa dia ndao vakitsika amin'izay izy hoe ny ato moa diso le anarany Yahva izy eo manina voary. Any hoe Yahva dia lehilahy natokana hiady andriamanitra mpiady izy zany dikan'izany. Yahva izy his name. Yahva no anarany. Ny ato moa nataony hoe Yahva fa tsy izy io satria Yahva mihitsy ny famaky anazy hitantsika mazava be ty hoe Yahva io Yahva Shmo. Ka le Yahva moa zany tena tsindritsika mafy zany. Efa nampianarina tany aloha tany ka tsy iverintsika. Fa eto santsika dia mahita mihitsy hoe ny anaran'le andriamanitra koa zany raha amin'izao hevitra zao dia Yahva no anarany satria andriamanitra ny jiosy io. Ka zay nanononan'andriamanitra anazy tsy maintsy nanononantsika anazy koa mazava be le soratra ato hoe Yah io izy io Yah no anarany io zany io. Ka raha Yah no anarany Yahva dia tsy azonao vaina mihitsy io ka ataonao anarana hafa. Zay aloha zany dia efa mareko mihitsy hoe vao misy milaza fa manaiky amin'ny Mose dia tsy izy daholo zay andriamanitra antsonao raha vao tsy Yahva no antsonao Yahva. Fa raha vao miantso anarana hafa ianao dia efa diso iny. Raha tsy zany dia diso miteny hoe minao Mose ianao. Fa raha vao misy olona miteny hoe minao Mose dia manaiky fa Yahva anaran'io andriamanitra io. Zay Yahva no anarany. Zay le Yod He Vav He Yahva ny famakina an'izy zany. Ka malona zay teny zay ndray fa nampianariko lavabe moa tsy entony hoe tsy iverintsika intsony. Fa malona zay teny zay indrindra dia ho jerevantsika amin'izay hoe maninona moa ny ambazadreo no miteny fa rehefa mino an'i Mose ianao dia tsy maintsy mino fa marina Hosoa ary andriamanitra mihitsy izy. Le amin'ny andriamanitra anazy moa zany tena olazaina amin'ny fampianarana aoriana an'ity fa eto aloha tsika dia teny mihitsy hoe
marina zany Yehosoa zany, ny momba azy rehetrarehetra mihitsy ny faandriamanitra izy. Satria ho jerevantsika am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe aiza moa izy le hoe mino ny tenin'ny mpaminany, de zany hoe tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany Mose zany no arahana zany dika zay. De zay ny tenenin'ny Mose no arahantsika, ndao raha afaka atsika ny tenin'Andriamanitra nambaran'i Mose zany ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia 18:15 vakitsika ndray amin'ny teny malagasy izy tia, afaka mamaky daholo moa zany rehetrarehetra amin'ny teny vahiny satria efa misy mpandika teny any de afaka manaraka daholo nareo na miteny sinoa na miteny anglisy na miteny frantsay mbola atreo aloha efa hitsindray ny teny ino raha tahiny eo soatsy de ampiditsika ndray ny teny ino ny teny rosianina oriana kely. Deutéronomia 18:15 mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao ary izy no enoinao. Nanambara zany Mose fa le mpaminany de rahalahany tahaka azy satria izy aleo samy eo ao anefitra izy amin'io de izy samy eo anefitra no miteny hoe mpaminany tahaka ao izy Mose no enonareo. Zany hoe izy mpaminany itsangana zany am'ireo zanak'Israely Israely reo de io no arahan'ny Israeliana rehetrarehetra. Zany hoe samy zareo samy eo anatin'io ao amin'ny desert io satria zareo tao amin'ny desert tao amin'ny tendrombohitra Sinay zany zay. Any faritry ny Sinay zany zareo ka desert moa faritra io zany. Zany hoe eo zany de milaza mihitsy ny tenin'ny mpaminany Mose hoe lay mpaminany ao Israel ihany no enonao. Zany hoe tsy mahazo meny mpaminany akoatrany ao Israel ianao zany, tsy mahazo manao an'izay mihoatra an'izay mihitsy ianao zany. Raha vao tsy Israeliana zany no mpaminany enonao de tsy mety ozy ny tenin'ny Mose. Ary nanamafy mihitsy Mose fa satria matoa enona de le hitarika ny Israeliana, le Israeliana amin'eo any anefitra izy ary mihaino ny teny dada Iava amin'ny efitra io izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay de teo ny namoan'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana ara no enonao. Izy no enonao de izy no mitarika anao dikan'izay hitarika any zareo mandrapatonga any amin'ny tany Kanana satria ao anefitra izy. Dika zany fa tsy olo-kafa ny ivirany ihany koa io, tsy olona ry ananonanareo fa zareo samy ao anefitra ao io fa ifampitarika io. De zareo samy Israeliana zay nitaritiny Mose ka rehefa tsy eo tso zany Mose de Israeliana ihany no mitarika anazy. Zay mpaminany Israeliana ihany no tsy maintsy mitarika andreo hatramin'ny farany. Zay ny lalàna satria izy no ampitonen'Andriamanitra teny de miaina ny tenin'ny mpaminany iny ny Israeliana rehetrarehetra. De tsy misy idiran'ny hafa firenena mihitsy io zany fa Israeliana rery ihany ty mpaminany ty. Ka zay neny mpaminany akoatran'ny Israeliana zany le mpaminany de tsisy izy daholo zany. Araka ny tenin'ny Mose de ho an'izay mino Mose. Zay ny resantsika eto zany zay. De ny 9:20 mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahany tahaka anao ka ataoko ao ambava ny teniko ary ho lazainy zay rehetra andidiako azy. De 9:20 moa fa tsy tafiditra ato ny 9:20 ary zay tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de za no hitsara azy. Mazava be zany le teny teo hoe ho tsaraiko zay tsy mety mihaino an'io mpaminany io. Zay ny dikan'io. Ho tsaraiko zay tsy mety mihaino an'io mpaminany io. Ka raha misy olona milaza fa mino Mose de tsy maintsy mino fa misy Yehosoa satria ny mpaminany de tonga any amin'ny Yehosoa ny afaran'izy ary ny mpaminany mihitsy no milaza fa Andriamanitra mihitsy izany Yehosoa zany. Zay le ho jerevantsika amin'ny lesona rehefa avy eo hoe tena Andriamanitra tokoa ve zany Yehosoa satria i mpaminany Mose ny tsy maintsy enona. Ka ny laviny mpaminany Mose ve le sa tsy ny laviny? De zay rehetra nitondra teny tao Israel ny tiako tenenina. Moa ve zay mpitondra teny tao Israel nisy nandà ny momban'io Yehosoa io fa tsy Andriamanitra io Yehosoa io. De aleotsika ho an'ny Israel am'izay rehefa avy eo enotsika daholo ny mpitondra teny tao Israel. Ao Israel teneniko ilaza ny momban'io zanak'Andriamanitra Yehosoa io hoe inona maro Yehosoa io. Zay aloha zany fa de mazava fa raha vao tsy mpaminany Israeliana zany no enonao efa miala teo fa tsy izy io. Ka hoe mino amin'ny Mose le olona na mino amin'ny Mose nizaniza de voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fa tena zay mpaminany Israeliana ihany no azy enona ho an'izay mino amin'ny Mose. Satria Mose no namoaka an'izay didy sy fanambarana zay hoe mpaminany Israeliana ihany no azy enona. Ka
ijery ny tenin'ny mpaminanina antsika mikasika ny momba ny Hosoa rehefa avy hoe tena Andriamanitra marina ve izy a. Zay aloha zany ny fampianarana tamin'ny lalana fahatsiambin'ny navoaka tamin'ity zany fa tena tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany Mose no jerevana rehefa ijery ny marina ianao. Rehefa ijery ny fahamarinanao dia ny tenin'ny Mose foana no jerevanao a, satria izay ny tenin'ny mpaminany le tena izy zay tany amin'ny taona 1500 ka na izy izy taty aorinan'ny Mose dia tsisy izy daholo raha vao tsy Israely ihany. Mazava be ny teny ka izay zany a no ambara amintsika ary dia hojerevantsika amin'ny fampianarana larana faharoapolo zany avy hoe tena Andriamanitra marina ve Yahosoa araka ny tenin'ny Mose sy ny mpaminany. Zay zany fa dia morazo antsika ry samy teny Hosoa zay ny fiafarany teny miaraka hivavaka andehantsika. Sotra betsaka dadamara iavao ny amin'ny teninao fa tena manome lesona sy toromarika anao, manome fampianarana lehibe sady tsara indrindra ary soa indrindra, mampisokatra ny saina hitodika sy hiverinao any aminao, mampafantatra ny fahamarinana rehetrarehetra. Voninahitra ho anao dadamara iava, taio zao teny zao ny ambasadioranao ziadiady dia tsy mitsahatra ny manoro-hevitra sy mampianatra ny olona hitodika ho any aminao ary hitodika ho any amin'ny Yahosoa zanakao ilay ny rahanao. Voninahitra no mandrakizay, taio ny teny, taio ny fampianarana rehetra, hitondra soan'izay miaina ary hitondra fivebana ao an'izay mandre, ampiferina azy ho any aminao dadamara dia iava dia mamaliva avaka hatrany zay ny tenen'ny ambasadioranao Yahosoa dia mba havalio daholo, ekeo daholo ho fahamarinana, mba ho fantatry ny olona fa tena ianao no naniraka ary ianao ihany koa naniraka no ny raha ny dada iava malala indrindra. Voninahitra anao dadamara iava, voninahitra anao Yahosoa ary aminaranao Yahosoa anao izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Izay indray ny fiafaran'ny fampianarantsika tamin'ny androany. Marazo antsika rehetra samy teny Hosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana indray rehefa avy eo. Velo matomboka.